ko ny fianakaviany zany pray tanyrazana izany ao anatin'izay moa zany ny fahoriana isan'andro a izay mahazo ny vahoaka malagasy dia misy ny namoiavana misy ny maratra noho ny fanafiana sy ny antony maro manana didy ary mahatsiary manana didy izay a mampahery a sy mampitraka nareo rehetra noho izany a zava-manahirana rehetra sy fahoriana midona aminareo izany zay no tsiarotro teo alohan'ny irosoko amin'ny fandraisako anjara am'izao fandaran'izao namana faniry asa zay indrindra eriko any aminamina inona ndray zany namana zao tonga de vava misy azo resahana ve sa tsy le misy tamy ao any ambany? sabotsy Ay moa le tamy sabotsy makapitaine d'équipe anao moa zany efa teny akanja daholo ny solombavamboaka ny namana mpiara-mikatroka ny SG ny Cordo ny be ny tanàna ny mpanolotsaina ny tanàna reo mpikatroka ny atokotiko Madagasikara teny Tsimorano teny zany nikasanao zavatra lehibe ao anatin'ny fanentana antsika sy ny fiarabanatratry ny taona nisy apahany ihany moa vita misy apahany tsy vita zany satria amin'ny fiarabanatratry ny taona azy tokony mbola misy zavatra kely natao zany fa de voasembasemban-drahona voahelingelina le izy misy vahoaka maro be ihany koa mitovy an'le tao anatiny tsy tafiditra fa voahelingelina mpitandro filaminana député fetra nikarikevitra foana ianao indrindrandrindra nitarika ny ekipa tena toerana ifampiraharaha mpitandro filaminana mba hanokafana ny vavahady ampidirina an'le mpikatroka mpikambana ary olo-pirenena tsotra zay hoe saika eno am'izay fanentanina zay sy mba eno ihany koa izay mety hoe ahafatra avy amina ray aman-dreny zay kanefa voelingelina iny tamy sabotsy iny député fetra fomba fijerinao azy amin'ny akabeany zay tokoa namana faniry fa alohan'izay aloha dia tsy hay a ny tsy tondra fakasitrahana ho anareo mpikarakara teny amin'ny commune teny itosy miray itosy uni tamin'ny fanasana anay avy eo anivony ny bureau politika ny tiako Madagasikara tary amin'ny président Ravalomanana saorana nareo satria nikarakara ianareo a nijoro ianareo a ary tao anatin'ny fandaharam-potoana satria raha malala fa maro a ireo commune maro ireo distrika na faritra izay manasa ary tena miangavy mandadilady mihitsy miansisika ny am'izay hoe mba tonga hava re mifanotrona aminay a mame vonahitra zany fotoana zany a indrindrandrindra moa tarihan'ny président Ravalomanana de niezaka ihany izay nisy ny toerana ka de ialana tsiny a tsy tratra satria zay tonga aloha sy nametraka ny fampahafantarana melo ihany a ireny nandehanana ireny inona moa ny antony andehanana tany am'izany toerana zany a sy ny antony fionana dia efa voalazany namana faniry sy efa voaresaka matetika teto am'izao fandaharana zao a dia fampiarabana tratry ny taona mbola tsy tary zany enina ny volana jona rehefa mbola tsy nifankahita de mifampiarabe fampirarisoa fa ny ao anatin'izany a ny anisan'ny zava-dehibe koa zay tokony ho resahana ary resahana hatrany isaky ny miaona ny am'ireo le mpikatroka tiako Madagasikara iny fotony na eny anivon'ny commune na distrika ny eny fa hatreny amin'ny fokitima aza sy ny faritra de hoe mitondra fanentanana manentana ny olona iomana anomana ny fiatrehana fifidianana amin'ny mahatoko politika tompona andraikitra ny atoko tiako Madagasikara mandray anjara amin'ny fanentanana sy fanomezana aina nyzany fiainana ara-politika zany a dia mahatsiary manana didiny tiako Madagasikara ny olana nefa dia tsy zay ny fomba famakiny na fijeriny reto mpitondra fanjakany reto azy fa asa na raisiny hoe fanakorontanana ka ny zavatra nitranga teny ny tiako ampatsina satria ny aina izany ny tenanay ary ny aina izany mivantana araky ny teny teny fa ao anatin'izany ihany koa ny hitondrana fampahiresana sy fankasitrahana reo solombavambahoaka namana zay tonga ny fanotrina tamin'ny ireo be ny tanàna izay nanasa sy ireo tompona andraikitry ny comtim kopakopa-tanana ho anareo rehetra iny amin'iny itosy sy ny manodidina rehetra iny eny fa reo mpikatroka rehetra trany fotiny ihany koa de kopa-tanana ho anareo rehetra ary fisaorana sy fankasitrahana ho iaho isaoran'ireo député reo nefa tao anatin'izay nisy ny sembanandrahona araky ny tenin'ny faniry a izay fiaonana tamin'ny président Ravalomanana zay napalahelo dia tonga hatramin'ny karazana hoe fifanositosehana sy fikasia-tanana nataona mpitandro filaminana tamina solombavambahoaka zay mampametra-panontaniana eto hoe tohatra ny toafatany tsara fa solombavambahoaka ilay nanatrika azy teo a nefa de tonga tam'ireny hiditra amin'ny atsipriana rehefa aveo fa ny fanamariana voalohany tiako atao a sy ny teny voalohany tiako atao dia todika aminareo mpitondra fanjakana indrindrandrindra ianareo a tompona andraikitry ny filaminam-bahoaka ao anatin'izany ny prime ministre zay tompona andraikitra voalohany ny fitantanana andraraha-mpanjakana zay mibaiko
mivantana ny ministra, ny préfet sy ny mpitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny de ny OMC zany. Fantatrareo fa tsy hanongana anareo izahay. Efa nambaranay teto zany ary mbola mafisiko etoana. Amin'ny masolom-bavam-bahoaka, amin'ny maolo-pirenena, amin'ny mampikambana ao anatin'ny birao politika an'tiako Madagasikara, de tsy mieritreritra izahay. Ary na misy aza, mety tsirairay manana eritreritra an'izany, any ambadimbadika any a, de zay manaja izay le atao hoe toromarika sy fitsipiky ny atoko izay discipline de parti. Tsy mpanravy izay a, fa mpanangany fa naverimberina zany ary slogan na teny filamatra nentinay a, nandritra le fifidianana farapara ny tanterana teto amin'ny firenena. Mahagaga aminareo mpitondra anie de zay no ayahanareo foana e. Zay ny tahotra, zay no mibahana andohanareo hoe anongana atsika tiako Madagasikara reto. Ekena, atoko matanjaka ny tiako Madagasikara. Atoko manana ny maizy azy. Ary raha nanome vato 7,7 ny filora valomanana ny tiako Madagasikara miaraka amin'ireo mpanaradia azy a, sy ireo nanoana azy, dia tsapanareo tsara, fantatrareo tsara fa nanisy aza ny doublon, nanisy aza ny fanodikodinana ny voka-pifidianana, de ireny ny vokatra navoaka ny CENI sy ny HCC hoe mbola 7,7 ary mbola tsy nanombinany zany. Sahanay ny milaza an'izay hoe mbola tsy nanombinany zany 7,7 izay mbola tsy ampy iaho satria nisy ny fanodikodinana ny voka-pifidianana tao ambadika, mbola nisy ny doublon tao ambadika. Raha ireo zany raha mieritreritra manao kajy faran'izay tsotsotritsika arithmetika, kajy nianarana tany amin'ny primaire, manao plus tsotsotritsika hoe 7,7 miampy ireo famadiana vokatra tany ambadibadika tany, miampy ny doublon izay nisy mpifidiny verimberina sury izay fa nifidy ireo a ineo mpitondra ankehitriny a sy ny atoko a izay nisy azy sy ny vovonana izay natsangany. De anjarantsika ny mieritreritra hoe anao ahoana ny mety vokatry ny fifidianana ho avy. Fa fanampin'izay ihany koa, anao ahoana ireo olona zay diso fanantenana tamin'ny fampanantenana tsy tanteraka sy ny fomba ny tantanana n'ity fireneny ity a, nandritrin'izay efa taona mahery kely a, tondrana Andriamatoa Andry Rajoelina izay. Mino izay fa mbola hanampy ireo ary anatevin-darana izany a, atao hoe fikambanana, vondrona anisan'izany ny tiako Madagasikara, tarihan'ny président Ravalomanana satria tsy voateriditra ao anatin'ny atoko tiako Madagasikara vo afaka hanoana sy hiaradia an'izany a rehetrarehetra, ireo rehetrarehetra miaraka amin'ny filora Ravalomanana. Zay zany no fanamariana voalohany sy tsetsatetsa tsy aritra. Tsy hanongana izahay ho fa mahandry fifidianana. Tsy misy antony no ametrahany io maraina io mandalo eo Analakely a, fa dia mpitandro filaminana amina fiara maro no manerana ny avenue de l'indépendance eny Analakely iny a, manomboka avy eo amin'ny Gara mandrapatonga any ananana rehetra any, any Ambojatovo any, sy any amin'ny ville any asa misy zavatra iny reto olony reto ndray ve fa milaza aminareo izahay. Filohan'ny vondrona parlementaire dimy ny tenako a, membre amin'ny birao politika ho iady eo. Tsy misy anana eritreritra hitondra fanakorontanana izany eto na kely varavety aza. Ny zavatra nitsanga teny Itosy no anoizako an'izay teny ndray hoe ny zavatra toy ireny hoe mety hiteraka korotana e. Ny zavatra toy ireny mety hitarika zavatra hafa. Ny tsy fahaizanareo mandanjalanja, tsy fahaizanareo mandanjalanja ny tokony ho fanapahan-kevitra raisy ny manaloana na fiaonana sy fivoriana ataon'ny tiako Madagasikara toy ireny izay mitanila satria nahoana nanao ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka vao fidy teny Atsimondrano tamin'iny herinandro lasa iny a, nanao akalalahana samy solombavam-bahoaka zao satria manana ny anay koa zay député Alain Ratsimbazafy, manana ny azy le vao amin'ny vondrona IRD Andriamatoa Andry Ratsiva iny, fa maninona ry zareo ny afaka mandeha ny anarabe, maninona ry zareo ary mbola hitariny ary zany zavatra any hoe ao anivon'le ZAP de tsy ampianarina mihitsy ny mpianatra fa mba ho avy ifanotrona amin'ny fahatongavana zany filoham-pirenena anareo zany. Fa ny anay a any amina toerana fananan'olona manokana na hoe propriété privé no anatanterahanay fiaonana amin'ny mpikatrika eny fotony a, hitondrana fanetanana, ifampiarabana tratry ny taona sy fampiraritsoa ao anatin'ny taona mba hampiomana ny olona hiatrika an'izany fifidianana zany, hampiomana ny olona ary anentana ny olona hisoratra anarana mandra-patonga amin'ny raiky amby telopolo ny volana May. Tsy zay ny fahitanareo azy, zay ny mampalahelo. Firenena nataon'ilay mpitandro filaminana, avahako ny mpitandro filaminana, tsy manao hoe
ndretrarehetra ao anatina arona iray ny tenako fanjavatra tsapa aloha de lako tsiny ty satria matotonga tam'ireny fanamariany reny ary antso nataony teo amin'ny micro président Ravalomanana mahakasika na mpitandro filaminana anisany lehibe moa zany lehibe ny tarika ireo mpitandro filaminana tena toerana zay zandary a manambonina hatrambony a izay hita matetika eny am'ireny fitandrona ny filaminana rehefa misy hetsika na fivorovoriana ireny tsisy olana ny atreo fa mampametram-panontaniana ny mpanara-baovao ihany mampametram-panontaniana ny mpanao politika ary mampametram-panontaniana ny vahoaka maro sy indrindra izay atenivon'tiako Madagasikara mpanara-dimy filora Valomanana hoe fa maninona n'lay zandary foana nohatra ny somary misy misetrasetra ny elema sasatsasany io tsy ny rehetra kosa sasatsasany ho iaho manao excès de zèle ao anatin'izay fanatanterahany zay hoe fitandrona ny filaminana zay nisy korotana ary ve teo de mety amaly ianareo hoe fiomanana mety tsisy ny korotana de isorako namana faniry fa tena niakatra mihitsy izy hitsakitsahanareo ny voalazany ny andininy fafolo ao amin'ny lalam-panorenana mahakasika ny fahalalahana mivezivezy anisany ao anatin'ny resahany zany andininy fafolo zany ny fahalalahana mivezivezy ny fahalalahana maneho hevitra vo resaka ao ihany ko ny fahalalahany mpanao gazety fa atao moa zany tsy voatotoana izy na nisy ny sotomona ihany ara ny mpanao gazety zay tonga tao fahalalahana mivezivezy na izy io na izy reto amin'ny tany ny repoblika ny Madagasikara de izay fahalalahana maneho hevitra zay a no sakatsakananareo ary araky ny teniko teo mafisiko ao anaty propriété privé izay a izay fa nahazahoana alalana tamin'ny tompony no ny totony anareo mpitandro ny filaminana de eo indrindra ny tena zavatra mahagaga fiditra tsipiriany kely namana faniry hoe alalana viaiza rehefa tonga président Ravalomanana no ny kitian'lay zandary ary ny zandary indrindrandrindra misy sary eo ny vavadin'olona ny kitian'ny zandary ny vavadin'olona ary ny saikana katonany zany vavady zany mba tsy idira ny président Ravalomanana sy ireo mpanarady azy mbola tavela tany ivelany ataiza tamin'ny tantara-pirenena na lalàna aiza satria rehefa mandrara ve ny préfet na ny adjoint préfet zay nampitaina nampitondrana chef district izay le fandrarana ny soniavin'ny préfet izay de manana lalana ve ianareo hitsofoka ao anaty tanànan'olona tsotra tanàn'olona manokana izay misy trano maromaro anatiny misy tokotany malalaka ary tsy vitan'izay fa ifampisitoma anareo le solombavam-bahoaka fa any amboribory tany fahatelo tena tsy mety tadidio tsara fa olom-boafidy mpikambana amin'ny androm-panjakana zany solombavam-bahoaka ny rodritina na zandary zany samy manana ny andraikiny io ao anaty androm-panjakana mpanao lalàna tokony ho ajaina satria manana ny asiny sy manana ny toerany fa ny mampametram-panontaniana tao anatin'ilay fihetsika ilay zandary ho iaho tsy izy rehetra ao anatin'izany any kilo naovako fanamariana ry mpiaino ajaina fa isaorana na ny anivon'ny polisy pirenena na avy eo anivon'ny tafika fa de nijoro izy hiraka ny azy tsy mba niditra izy tao anatina fifandonana na fifanofanosehana fa de nijoro satria raha ny toerana tokony isy ianareo de any amin'ny lalam-bahoaka ianareo na any amin'ny toeram-bahoaka azo ny rehetra andehanana sy ny lalam-bahoaka ny tokony hijoronareo hitandro zany filaminana zany fa tsy any amina toerana izay privé ary tsy vitan'izay fa mbola vitanareo ny nanapoaka atao anatina tokotanin'olona satria ny tenao ka teo ray metatra roa metatra tsy ampy an'izay teo amin'ny toerana ny poahany zany grenade lacrymogène izay ohatran'ny nisy bomba sourdissante ara niaraka tam'le izy satria tena inona safotra sy natorana nampivoaka ary rarina soa an'izay tanora lehilahy io eritreretra raha ray aman-dreny na olona narefrefo fa tanora mbola ao anatin'ny heriny napoaka nareo teo akaiky kely teo nalatsaka teo amin'ny tongotray teo grenade lacrymogène rariny ve zany nandratra zany nanimba sofiny zany ary nahasafotra olona anankiray zay nivoaka hatramin'ny farora-baviny niakatra hatramin'ny masony nikopakopahany efa tena minitra maro velona zay ve nihitanareo fa mety any tokotanin'olona ianareo ho ihamy manapoaka an'iny fa tsy tany an-dalambe satria tsy tany an-dalambe sy tany amin'ny lalam-bahoaka izay no nanelingelona ny zava-nisy nefa dia noho ny fanakanana nataonareo de lasa nytohana le fifamovozana atao ivelany tsotra kely mihitsy lay sary zay zany le tadiavinareo iverenako ny teniko tany am-boalohany tsy anongana anareo zany izay mahandro fifidianana ary teny nomena ianareo fa izao somba ianareo koa sara no mitady fikorotana eto amin'ity fireneny ity andraisana fanapaha-kevitra hafa asa ianareo no mahalala an'izay
fa verimberiko eto tsy anongana anareo izay fa mahandro fifidianana ary manaraka toromarika président Ravalomanana sy ny tompona andraiky fisanambaratongany ny ato anivony tiako Madagasikara sako ny manambara sy mijoro an'izany ary manitrikitsika izany fa izao kosa nefa tady fa misy fetrany ny faharetan'ilay vahoaka misy fetrany izay le hoe fandeferany vahoaka zay fa maninona ianareo ny antso toy ireny ny mpitandro ny filaminana raha ny fahalalana azy de izay le hoe any amin'ny lalam-bahoaka ho iaty eo any amin'ny toerana iraisana any ny tokony isy azy na mety toerana tahorana mety ho zone rouge mety misy barao-panjakana na tsy fantatro fa tsy any amina toerana amin'olona manokana ho iaty hoe tokotanin'olon-tsotra na azona ialalana de firononareo zao atsangatsy amanorana ridicule tena tsy misy tsy mitombona ny any amin'inona hoe misy tsy mitovy ny le soratra ao amin'ny adresy ohatrohatrazay le izy namana faniry filambotsiary ny anaran'zany zay filambotsiary zay filambaniny filambotsiary ohatra ny piskidy inona moa misy fiteny piskidy mila voatsiary toy izany ny nandraisana ian'zay mahamenatra fa tongo bakivaky sady maharary no mahamenatra ny nataonareo ary ny mpitandro filaminana lasa nivadika ho mpitandro ny fanakorotanana zay ny zavatra nisy teny hitosy teny hita fa tsy fidiny ka de zao ihany ny teniko anareo maninona ny misy vondrona mpitandro filaminana telo teo fa maninona ao anivony zandary hatrany za tsy okory tsy manana fahavalana fa manana namana zandary tsara kaika mihitsy maromaro ary misy ny tena namako akaiky ohatry ny prala zanaka zandary zany ary any izy any efa lehibe ny zandary tamin'ny faritra tsinanana iny ny tompoklara emandreniny tam'izany fotoana tamin'ny fahatanoranay sy ny fahazazanay fa naja mihitsy ary akaika mihitsy zany akaika tovy amin'ny rahalahako fa izao nefa tena tsy fahakalana anareo zandary manokana na mivondrony zandary fa mipetraka foana ho ale fanontaniana ho an'ny apetraky ny rehetra mahaverimberiko hoe fa maninona ny zandary foana no karazany misetrasetra ianareo ny eny aloha eny foana sanatriny zany ve le tafiditra ny politika ve ny ao amin'ny fitantanana ny zandary mari-pirenena zay tokony tsy andany fa mivahoaka sy ny fananany no arovany fa tsy nisy nylaza mihitsy hoe tia toko ty na ity rehefa ity manao de arovanareo fa rehefa ity de akorotanareo zay nge sary misy iza no sahanohatra izany teniko zany ka zao ny teneniko anareo misy fetra iaho ny faharetanay misy fetra ny faharetan'ny vahoaka sy ny fandeferan'ny vahoaka rehefa tsy azonareo le teniko teo hoe tsy hanongana anareo izay de atsaharo ilay filanatso zay ataonareo ampanaradia ny président Ravalomanana fa tsy te hiady ampitandro filaminana zay fa tenina iteto ihany ko zay fa mafisiko ho tsarovanareo tsara hoe zay tsy te hiady ary azam-piadina ampitandro filaminana izay azam-piadina amy zandary izay azam-piadina amy lehibe n'lay mpitandro filaminana manao le fitandrona ny filaminana eny atoerany zay amin'ny hetsika toy ireny fa ambenona 10 camion na 20 camion na 30 camion na lefa nareo iandry any ivelany de manaraka ny fandaminana izay mifanampy ny amy fitandrona zay filaminana zay fa inona ny idirinareo anaty tokotanin'olona inona ny kitikitianareo vavadin'olona inona no anapoahanareo bomba lacrymogène ao tokotanin'olona inona ny sotomanareo vozina-kanjo na solom-bavambahoaka taiza tamin'ny tantaran'ny firenena nisy mpitandro filaminana sany sitona mbola perinasy io tadio tsara fa misy amanalina ny namana faniry no nifidy an'zany solom-bavambahoaka zany tany amy distrika ny nahalany azy manao zay atezitra ianareo tsy sanatria zay akory le izy mbo efa voaray satria fantatro daholo ny sary sy ny sisa moa zany fa miandro sika amin'iny aloha tsy mipingapinga eny fa rano vavao renay satria araky ny teniko teo manana namana maro zay na ny anivony zandary na ny polisy samy manana havana namana mpiara-mianatra zandry zoky samy manana io fa izao ny fanamariana ataoko ihany keo fanampy ny teny ny président Ravalomanana tam'le antsona tao za moa tsy hanonona anarana hoe na ny promotion any aza na ny piray vondrona aminy aza de nisy nanao fanamariana taminay mihitsy hoe io zandry io io zoky io dia ina my mampingapinga azy foana satria lasa sanatry lasa mivadika enika toy ny fanaovana politika mission politika mihitsy zay mihitsy lasa hita taratra ao anatin'ny fietsiny izay hoe iraka lasa sanatry ohatra ny iraka ara-politika izy anakana hatrany nihetsiky ny mpanaradia ny Filora Valomanana zay ny tsy arotro teo makasika ny hetsika iny ka dia manafatra izay satria mbola misy ny hetsika ary sorana anaovako antsady eto amy sabotsy ao am'le tao teo kianja todsoa eny amy boribory tany fahaenina no iatsotona ny eny amy manodidina rehetra manodidina zany ambo manarina boribory tany fahaenina satria ho toy ny natao teny hitosy
de io efa navoaka ny namana faly ao a zany fanasany zany a mbola fifampiarabana sy fampiraritso noho ny taomba avao fa nefa misy nitatitra ihany ko ataony zany solombavam-bahoaka namany zany a tobogosy a monsieur le professeur mpanabe a makasitraka amin'ny fanasana fa dia ho avy tokoa ny tenanay a ary manentana ny rehetra eny a sy ny manodidina satria samy manana ny anjara moa fa raha misy moa ny avy any atsimon-drano vonona ifanotrana tsy misy tsara toy izany hoe hafa ihany ny tonga maro ampilaminana no anatanterantsika izany rehefa manafatra sady izay fa propriété privé ndray io anatanterahana zavatra io tsy anonga-panjakana izay fa rehefa ianareo no mitady indray sanatry mivava ady eo ampitany filamina sy ny vahoaka manana vahoaka marobe fa atreto discipline miaino toromarika nytika madagasikara fa za miantsy anay a ianareo ary indrindrandrindra ianareo anivony zandary mba me polisy indray ry mpitondra polisy indray ny fitarihana n'zany fitandronany filaminana de andraso any amin'ny arabe andraso any amin'ny lalam-bahoaka any no apetraka ireo mpitandro filaminandreo a satria tsy hidina andalambe izay fa ijanonao amin'ny toerana io a tsy hivoaka izay fa de anao ny fanentanana zay fa tsy mila ampafantarina tsy mila averina itsony a fa fantatra loatra hoe inona ny antony a ionanay a sy vorina ao a de mihina izay fa voaray anareo a zay sosikevitra fanamariana zay tsy te hiady aminareo tsy te hiady ampitandro filaminana fa zay ny amin'iny namana faniry a ny makasika ny tosy uni dia io mitoy io mola maro be tsara mpahafantarana ny mpiaino maro dia maro hatrany amin'ny faritra sy eto amin'ny manodidina na Lalamanga na eto amin'ity distrika manodidina na Antananarivo renivohitra ity no miantso ny filora valomanana miantso ny biro politika ny amin'ny hoe tongava re mba manotrina sy manome voninahitra mifampiresaka am'zany a mpikatroka ny fotony zany a fa de araky ny teniko teo a tratra ihany satria maro be tena tsy tambo isaina izany antso sy fanasana ataony namana izany namana faniry eny ary androtsaka vaovao maika be tsika député fetra rahalamizafombololona am'izay mpitandro filamina zay any ko satria io maraina io zany feno mpitandro filaminana manodidina ny tanàna teny amigara teny a de teny amin'ny lapan'ny tanàna teny zany fa akoatr'izay dia miverina indray zany a ny fitokonina ataon'ny mpianatra eny amin'ny polytechnique votovorona araka ny hitantsika amin'ny sary zao zany a dia saison 2 ty hoy ny mpikirakira ny tambajotra sosialy samihafa zany a de mitaky bourse zany na vatsim-pianarana reo mpianatra eny amin'ny polytechnika votovorona ary mametraka an'izay sakan'izay feny zany reto mpitandro filaminany reto a de tsy anaika ary tena tsy hijana tsony raha ny fanazavana samihafa zay are zany avy any anivon'ireo mpianatra moa zany tsy ezatsiaritra ny ilazana fa dia tsy naomby moa zany lay fampiakarana kodisy na filakevitra tsy mpifehezana ho an'ireo mpianatra zany na ny foanany ara zany satria natahotra zany de arabain'ireo mpianatra miaraka amin'ny maître Erika zany fa kitsika kely vetivety le solitra teo fa le avereno tamin'ny gazety Tia Tanindrazana zany mbola nanamarika zay zao amintsika am'teny zao izay fietsiketsehana ery amin'ny polytechnique vontovorona izay zany andrasantsika amin'ny fivoarany vaovao zany fa tsy fantatra na isy hira ihany koa cover am'ty na tsisy fa tsy etsatetsatsiaritra ny resantsika zay amarantsika député fetra fa efa lasa fotoana ny amin'ny sabotsy zany any amin'ny kiajany todosoa zay mety ho afatrafatra farany ihany ko menao ny mpanaraka atsika de sady mikopakopa tanana ho anareo any ndre-pamaky any manjakandrina izay maro na akasitrahana ary tena nafinaritra satria navory olona maro ny tany amin'ny tapany avaratry ny distrika amin'ny manjakandrina zay mbola mifandray am'le teniko teo ihany ny amin'ny hoe maro ireo nanasa na efa nisy ary moa zay fanasana zay de somary ny fanindry a ny an'ny comtime teny Itosy Uni sy ny tany andre-pamaky fa mihina fa mbola misy a ny omaninareo any tapany atsimo dia ezaka hatrany izay ifanolotrona aminareo fampizara le toromarika ny am'izay hiatrehantsika ny fifidianana zay amin'ny mampanao politika atsika ary ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fitoniana no anatanterantsika hatrany tsy miditra amina resaka korotany zany mihitsy isika kena mety enjakenjana ny vavatsika entitra satria ianareo ihany ho iaho teto ny manome bala ianareo ihany nge ny manome fahafahanana iteny eto mahita ambara foana zay isan-kerinandro ary efa nilaza izay fa raha misy tsy marina de ialana tsiny raha misy ho iaho fa voay aloha porofy fa tsy marina izay zavatra nambaranay sy zao resaka rehetra ny fakafakainay teto am'izao plateau ny miara-manonja MBS radio Maday zao dia vonina andray izay tena mpanetretena
izany tsikery zany a na izany hoe fandosoana fa tsy marina ny zavatra voalazanareo a avy eo amin'ny solombavam-bahoaka tim avy eo amin'ny fandarana miara-manonjy any MBS zany a dia vonona izay satria io koa moa tsisy anjely eto tsy misy teny hoe samylaza eto fa samy mpanota moa zany eo amin'ny baiboly a fa tsy zany fa amin'ny akapobeana zay mbola resy lahatra hoe eo mifahotana samy manany azy iny fa ny zavatra hoentina eto a de zavatra voaporofo a zavatra voamarina ary tsy sanatria zavatra entina piady a fa mba hahatonga saina n'lay mpitondra hoe mba hovay re a mba mamin'ny vary efamindra mba hovay le zavatra areo anitany zany ihany koa a alohan'ny amaranako azy namana faniry dia nisy zavatra nitranga be deabe teto amin'ny firenena indrindrandrindra eny ataoko nandritry ny fahaleovateny zay hatramin'ny nazona fahaleovatena fa tamin'ity fitondrana Andriamatoandro Rajelo ity de nisy zavatra hafa kely mihitsy hafa kely noho ny hafa satria anisany nataon'ilay ekipa ho politika niraisana mihitsy a de atao hoe famahanan-dalitra raha zay ny azoko ilazana azy famahanan-dalitra iraisana fampiasonana fahobe fa fitondrana fitaka sy laingary fa fiampiarovana ao anatin'ny zavatra tsy mety izy zavatra tsy marina zany zany zavatra hita teto ka tokony hovana matoa zay ny teny an'ireny eny fa voateninay hatramin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena nisy ministra ihany koa nisy ministra voateny ihany ko eto anatin'izany mba miovary raha aman-dreny ianareo mpitondra ianareo mpitondra ambony ianareo tokony mba homendrika an'izay toerana zay misy ianareo zay ianareo fa le vahoaka efa mijaly a ianareo mbola manao ny ataonareo ihany tsy hiditra amin'ny atsipri antsony fa betsaka rehefa tantara namoehatra hitantsika teto hatramin'izay efa taona mahery kely nytondranaN'Andriamatoandro Rajoelina fa ny zavatra nitakianay ane nateo ary zany fihetsika ataoko hoe mamofady nataon'ny sasatsasany taminareo de ny hoe mba jerevo le atsara n'lay niveau de vie na le fari-piainan'lay vahoaka e nanao ve ianareo nanafatra ianareo no potehanareo no dikan'izay raha fa manafatra areo potehanareo no orinasa sy ny indostria eto toerana na resaka mpanao lamby io na ny resaka ana potehanareo ny fambolena ny famokarana satria manafatra vara ianareo tsisy afa-tsy le politika ny fanafarana no tena nataonareo de azagaga raha mitotongana nalay fari-piainany gasy satria mitotongana ny sandam-bola malagasy hatra tsotra kely indrindra amin'ny resaka toe-kareny zany tsotra kely indrindra zany tokony hanondrany itsika fa tsy hanafatra tsisy ny tanterahanareo zany zara raha natao zara ho iara natao fa de ny imposé ny diran'ny fanjakana ny fitantanana na tokony anara-maso fotsiny ary izy hoe tsy maintsy atao an'ity ny vidin'ny vary tsy maintsy atao an'ity ny vidin'ireo PPN tsy maintsy atao an'ity ty fa ka izy ty tany amin'ny resaka soviety supreme taloha na tany am'le ataondrareo économie planifié efa fananana ny mamaritra ny vidiny fa ekena hoe manara-maso ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera zay tandrifa izany fa tsy zay ny nataonareo tsy haindry zareo le izy namana faniry mety na tara loatra aloha raha zao ny tena zany miverena re mianatra ho an'ny sasatsasany ao anatiny misy manam-pahaizana fa misy keo ny tena tsy afaka mihitsy misy tena tonga de mieritreritra ny tenany hoe tapim-pahaizana am'ireo satria manana toerana na olom-boafidy na olom-boatendry zay ny le tena olany miverena re mianatra fa tsy mahamenatra amin'ny teny zany ary mba hovay le toetra fa matoy izay masika eto am'izao plateau izao misy antony satria nisy koa ny vahoaka ny fidy anay ao andamosina eo misy ny teny ampitondraindreo olondreo anay ka tsy afaky ny anginy zay manoloana an'izao fahasaranam-bahoaka sy fahorim-bahoaka tena hoe tsy mbola nisy toy izany tao anatin'ny enimpolo taona mahery ny ainatsika teto mandeha etsy mivadika ny etsy matimaty foana toy nyreny valalatanam-boka reny lay malagasy am'izao fotoana zao namana faniry satria lalana ratsy dia eo mandra-pialanao le lavaka eo tonga vany ny lamasinina satria tsisy jiro koa le lamasinina fa maizimaizina de kta maty namoiny ainy mpiasa ny jiramaka dia maneho fiaraha-miro ihany keo fianakaviany zany mpiraitany razana namoiny ainy zany mampahery mandeha ndraetsy ny fanafiana reny fa tsy resahana itsony fa mety nareo vola ray arizato vola 3 alina vola ray tapitrisa dia amin'ny olona anao am'izao fotoana zao maro be zany hoe tranga mahafatifaty foana fatany ny vahoaka mpiraitany razana malagasy mitovy amintsika araky niteniko teo hoe io lalany ratsy io de mampivadika renyle camion lehibe reny am're lalam-pireneny de miteraka fahafatesana satria potika le lalana mifampiandry sy mba tsy resahana itsony ny fahavoazana ara-toekarena teraka zany sy ny fahavoazana am'resaka hoe teti-bola tokony hoentina asa hivitanana vary sakafo any vady aman-janaka anamboarana ny zavatra simbaka dia
zay no namaranako azy nefa ty misy tetsetsa tsy aritra misy ny nangataka kopatanana any amin'ny faritra lasora iny a tsy kopatanana itso moa fa fangatahana mitodika amy be ny tanàna ary mitodika amy solomavambahoaka amy rahalahy any amin'ny mahitsy alasora iny zany a dia inona no tiako atokavana lasa mampiady ny mpiaramonina sy ny mpampiasa lalana ny fahasimbany lalana sy ny ataoko hoe tsy fisiny lay fikojakojana lasa ny mpiaramonina no miady ary tsy any irery a satria misy ny camion lehibe ana orinasa lehibe izay mitatitra entana eo a misy camion citerna misy mpitatitra rano a renao mineraly reny a sy ny sisa dia miletsy lay pavé de tsy azo andehanana ntsony a tsy azo andehanan'ny fiaramadinika itsony efa miditra ao tanànan'olona ka dia mba hitodiana amin'ny be ny tanàna namana eny alasora eo reo solomavambahoaka eo ny tompona ndraiky mpanjakana isatsokajiny a mba jereo rehefa santionany ray ao anatin'ny maro izay fahasimbana misy a eo anivony zany lalana eny ny faritra alasora iny zay no amaranako ny anina namana fanihitra satria efa dilan'ny fotoana ary efa tonga ny fotoana moa ny tiako ambara hoe tokony efa amaranana izao a somary taratara fa maromaro koa ny aktrika de isaky ny makaty moa adiny roa vao tonga aty ny avany anala mahitsy any a adiny roa mihitsy vao tonga aty a ka dia zay no ametrahako ny loma mandra-piresaka mandra-pitafa toko klasy toko vavy mpanaraka n'zao fandarana tsy mahafoy a dia mafisiko ny antso sy ny fanasana ho tonga eny ambomanarina eny amy député bongosy mpanabe a ny amin'ny asa botsy ho avy zao a manomboka tamin'ny asa mivalona sasamy maraina ny fotoana atsika eny a de tsika milamina tsika mpanangana fa tsy mpandravaka dia miraro soa atsika rehetra makasitraka tamin'ny faharetana ny aino sy nanaraka izao fandarana zao a amy manaraka indray eny ara de misaotra ny député fetra isika misaotra ny technician mpiaramiasa marobe ry narabe mananjara tonton mota namana manahira vanontoliara niaraka tamitsika tamin'ity androany ity dia mialatsiny fa nioatra kely ny fotoana moa satria dia nisy surprise tamin'ny vahintsika teo fa hoarindra indray zany ho an'ny manaraka de ho amin'ny rapitso indray itsika azadiny amin'ny sabotsy any amin'ny député bokosy totso andriamampandry ao amikanja totso zany fionatsika manomboka amin'ny valora maraina misaotra tompoko